Salut daholo e. Tsy asiko resaka betsaka le vaovao tamin'ny maly a, tamin'ny fakana natao an-trano a sy ny fakana amin'ny fanersoa tany amin'ny toerana izay nisy azy. Ireny moa zany efa fisamboranao ohatrany a, tsisy ninona ataonao a, tsy misy zavatra ho teneninao a rehefa tonga ny polisy fa rehefa tonga any amin'ny birao a vao misy ny présentation sy ny namany a vao mifankahalala hoe ay ve ianao a, etc etc. Raha tena hoe te hame fahafapo an'i Rajoelina sy reto le kimamany miaraka amin'ireto a, dia ataoko hoe oui, niditra gavo zay a, fa teo amin'ny 15 minutes teo raha betsaka indrindra. Fa ny sisa dia tany amin'ny birao a, tamin'ny ankety a, question sy réponse. Samy nanana ny birao nisy anazy moa izay sy fanesoa. Eto dia misaotra amin'ny fanesoa amin'izay zavatra notenenina sy navaliny tamin'ireo mpanao ankety a, satria zaho tao ambadika nahafantatra hoe ny fanontaniana napetraka tamiko a dia ny ilana confirmation tamin'ny fanesoa hoe inona no tena notenenin'ilay Marco. Dia amin'ny tamin'izay zany a, ataoko hoe tsy nisy ny balance, tsy nisy ny fialana bala, fa dia ny marina no tenenina tao, la vérité. Araka nolazaiko tamin'ny napetraka ao amin'ny mur koa a, hoe cas au début Rajoelina, il frappe dans le vide. Zay ny zavatra misy eo amin'izao. Ny zavatra azo tsoahana tamin'ny omaly a, zay zany no azoko ampitaina aminareo hoe fahampatsiahivana ho antsika mpanao manifestation a, na ho anahy na ho anareo a, hoe nampatsiahivana hoe tany tandalàna eto Frantsa, afaka misy manifester a, afaka miteny a, fa mila mitandrina indrindra izay zavatra ho tenenina, satria azon'izareo avadika ilay izy. Misy traducteur moa tsy zareo avy rehefa mametraka plainte le badila rehetra, azon'izareo avadika ilay izy a contre anao a, dia lazaina fa hoe menace. Ny anankiray a, tandremana koa tsy hanao fihetsika mahery vaika be hoe ohatran'ny nataoko tamin'iny hoe nametaka flèche teo amin'ny tapikandron'i Rajoelina tamin'ny manifestation teo amin'ny ambassady iny, ireny a condamnable ireny atao Frantsa. Zay zany nampatsiahivana anahy ho antsika ilay mpanao manifestation. Ho an'ny lisan'ny ray, le dondrombelo reto, le Rajoelina sy ny fironkony reto a, aty akory tsy Madagasikara madagogoka hoe tonga ny polisy dia misambotra, dia le polisiany miteny amin'ny juge ty alefa ny antsefa. Aty misy procédure mandeha ara-dalàna ny eto, tany tandalàna ny eto. Ka aza mandrevondrevy izany hoe tonga izay dia tonga alefa asoany ny polisy dia samborina dia gadrao, tsy mandeha ohatr'izany ny aty. Lisany ary zao tokony hoe samborina dia gadraina, tsy mandalo fitsarana koa fa fantatra izao ny ataon'ny lisany. Zay ny hafatra tiako apetraka. Misaotra anareo izay nahatsiaro sy nankahirana ahy nandritra izay fotoana kely izay. Dia amin'ny manaraka ny resaka ny raharaham-pirenena, satria tena mivadika tanteraka ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Dia zay ny zavatra nisy a, rehefa mitondra veloma moa izay ambanin'ny polisy a, dia napetrany tsara ny hevitra tamiko hoe bonne continuation zalahy à votre lutte à votre lutte pour Madagascar qui vous tient tout à cœur. Merci. Zay zany fa dia amin'ny manaraka ny resaka ny raharaham-pirenena, salut daholo.